Atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary mbola manonona trano ny fiadanany mba hanjaka sy anapatapaka amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Fifaliana ho anay avy amin'ny fikambanana fiomanana ho any an-danitra no miaraabanao na tratra ity taona vaovao ity. Vaovao tokoa ny taona itsahatsikany ary fahasoavana no mbola natsatsarantsika izany. Ny tambatambatra ny ora dia lasa andro ary ny tambatambatra ny andro dia lasa herinandro, ny herinandro kosa ny tambatambatra lasa volana ka ny volana no lasa taona. Ny sifra ihany miova fa tsika dia manompo Andriamanitra tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay ka ny fitiavantsika anazy sy ny fiarahantsika aminy dia tsy miova mandra-piverenany indray ka akatsika ho any aminy. Izay indrindra no anaovana izao fizarana izao mba henotsika indray ny tenin'Andriamanitra hoe inona moa no afatra ny tompo ho ahy sy ho anao hoentina amakivaky ity taona vaovao ity. Mialohan'izany ara dia andao hivavaka isika. Misaotra anao izay ry irainay tsara indrindra, arainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra satria sitrakao no mbola nazahoanay tombonandro ka natsatsaranay ity taona vaovao ity. Tompo indreto ary izay eno indray ny afatra avy aminao ka ny mpanomponao izay ampiasainao hitondra ny afatra tendreo ny lelako iteny tahaka ny efa mahay ary toy izany koa tompo alemindemeo ny fonay mba handray ny afatra avy aminao aoka rery Jesosy Kristy tompo ny feonao no reheto fa hampangino ny momba ny tenako rehetra mitenena aminay araka ny fombanao fanahy masinao mampianaranay afantaranay ny sitrapon'Andriamanitra fanay mpampianatra mila nao izay ampianatra anay anoro lalana anay ampafantatra anay izay tokony ataonay amin'ny anara maheron'i Jesosy Kristy tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny vakitentsika dia nalaina ato amin'ny bokin'ny Jaona 20 dia ny 9 sy 10 no vakitsika ary mbola tohizana ihany koa avy eo amin'ny Jaona 7 dia ny 12 rehefa nahita dia raha mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izaho no vavahady raha izany no hidiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Toy izantsika amin'ny Jaona 7 dia ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahiray antsika. Amen. Jesosy Kristy tompo no vavahady ary izy dia niteny fa izay rehetra miditra amin'ny vavahady dia hovonjena. Haleluia. Hovonjena izay rehetra miditra amin'ny vavahady satria tafiditra amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ka rehefa tafiditra amin'ny ankonan'Andriamanitra isika dia niteny voalaza any amin'ny bokin'ny Jaona 7:12 izay nivakitsika teo hoe Jesosy dia nitondra ny voninahitra izy niditra taty ambonin'ny tany kanefa izany dia tsy nety niaraka niakatra tamin'ny tany an-danitra fa nomeny azy izy nomeny an'izay rehetra voafidiny ka mba ho iray ao amin'ny tompo isika fa pasitrak'Andriamanitra tokoa ry rahavavy ranadahy zanaka ray aman-dreny ny hitahy ny fiainantsika. Sitrak'Andriamanitra ny hitahintsika ary mba ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa tsika rehefa voata araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo hoe avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Tian'Andriamanitra no anomeanao fiainana be dia be. Bénédiction en abondance. Tena hoe ananana ho fiainana be dia be fa ny devoly dia tsy tonga raha tsy handrava, hangalatra, hamono, andringana izany fahasoavana izay nomeny tompo antsika izany. Ka ny tenin'Andriamanitra androany dia ampahiratra ny saintsika. Fa matetika mantsy emprisonné ny fombafomba mpivavahana isika ka lasa manosy boatanana ny fitahiana izay omen'Andriamanitra antsika. Tsy voatery akory hoe zavatra ny tany ihany raha miteny an'izany fa tenin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny hitahintsika, sitrapon'Andriamanitra no mba hananantsika fiainana ary hananantsika be dia be ka ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa isika. Izaho sy ianao no
fahazavana ary izaho sy anao ihany koa no fanasiny tany ka mba hahafahantsika misitraka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ianao ho tafiditra ho zanaka ny aloha, hiditra amin'ny vavahady. Hiditra amin'ny vavahady dia ny lohateniny lesinantsika androany moa dia nampitondraina hoe ho taona fahombiazana ho anao tokoa ity taona ity raha miditra amin'ny vavahady ianao. Ho taona fahombiazana ho anao tsy hoe akory amin'ny fideklarena an'izany ihany no hatateraka an'izany. Fa misy fepetra, prinsipan'Andriamanitra tsy maintsy arahantsika mba ho tanteraka amintsika tokoa ny fanirian'Andriamanitra hitany ny fiainantsika, hanamboatra ny fiainantsika ary hanome antsika fiainana be dia be izay efa nampanantenany. Misy prinsipan'Andriamanitra tsy maintsy arahana rahavavy. Indraindray dia mieritreritra antsika hoe raha soeteko izany dia tanteraka eny atomboy amin'ny finoana ary arahoasa. Arahoasa ny finoana ao. Fa tsy vitan'ny forakorana fotsiny aloha ho taona zina aminao tokoa ity taona ity. Amena. Eny fa misy zavatra dingana tsy maintsy ataontsika kosa prinsipan'Andriamanitra tsy maintsy arahantsika mba hahafahantsika misitraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra amintsika, amin'ny fiainantsika. Halleluja. Ireto ara misy teboka anankitelo izay hoentina anambarana amintsika hoe inona moa ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny teboka voalohany mba hafahana misitraka ny fitahiana izay omen'Andriamanitra antsika dia ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany ny lakile manokatra ny fitahian'Andriamanitra. Raha makatoa. Andriamanitra dia niteny tamin'ny Josoa rehefa nirany Josoa dia niteny izy hoe aza vela hiala eo ambavanao izy ty bokin'ny lalàna ity fa saintsaino andro manalina. Josoa toko voalohany dia ny 19 ny tenin'Andriamanitra an'izay. Ndao angevaka itsika ny teny rahavavy ranata. Josoa toko voalohany dia ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ny bokin'ny lalàna ity fa saintsaino andro manalina hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia lavrary ny lalanao ianao sady hambinina. Ka raha tianao no hambinina amin'izay rehetra ataonao, raha tianao fa ho taona zina ho anao tokoa ity taona vaovao ity dia aoka ianao hakatoa ny tenin'Andriamanitra, aoka ianao hanao izay voalaza izay rehetra nandidin'Andriamanitra anao. Fa ny fakatoavana no lakile manokatra anao amin'ny fitahian'Andriamanitra. Ny fahasoavana no lakile atonga anao hisitraka ny promesin'Andriamanitra rehetrarehetra. Ka ho tahaka ny Kaleba dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisitraka ny promesin'Andriamanitra amin'ny farany kely indrindra izy na dia efa antitra ary izy dia mbola nisitraka izany fikasan'Andriamanitra satria nino izy. Na dia betsaka ireo zanak'Israely nandre ny tenin'Andriamanitra niala avy tany amin'ny tanin'ny Egypta fa i Josoa sy Kaleba ihany kosa no nino ary naraha ny asa ny finoany ka izy no nisitraka n'izany promesin'Andriamanitra izany. Ny Baiboly dia feno promesin'Andriamanitra fa natokana ho an'ny olona izay makatoa ihany izany, ho an'ny olona izay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany izany. Halleluja. Arahoasa ny finoana. Arahoasa ny finoana. Ka aoka hakatoa ny tenin'Andriamanitra. Voasoratra ato anatin'ny bokin'ny Deutéronomie. Ndaovaka itsika ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomie toko 7:20 dia manomboka amin'ny 1 indray no akatsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratra Jehovah Andriamanitra ao ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Halleluja. Izay no fitahiana voalohany. Asandratra Jehovah Andriamanitra ao ambony ny firenena rehetra ianao. Ary ho tonga aminao sy ho azonao izay fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahina ianao any tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha. Halleluja. Ho tahina ianao any tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha. Mbola mipetraka
any amin'ny tany misy ianao ianao dia efa voatan'Andriamanitra, tsy mila mideplace akory. Enina dia mideplace azy ianao dia anaraka anao hatrany hatrany ny fitahin'Andriamanitra, satria zanaka malalany ianao, tsy foiny ianao, ombanao hatrany hatrany izy. Ilay zanaka makatoa, ilay zanaka makatoa. Anisan'ny prinsipin'Andriamanitra tsy maintsy arahantsika izany rahavavy. Fa tonga Jesosy Kristy Tompo hanome fiainana be dia be ho antsika zanaka. Tsara marina moa fa ho an'ny zanaka hoy aho dia ny olona izay efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra izany. Fa hoy izy katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana, dia hanaraka anareo izany rehetra izany. Halleluja. Za zany eto tsy hanampy isan'ireny olona izay mampiasa ny tenin'Andriamanitra mba ahitany tombotsoa, fa kosa mampafantatra ny zanak'Andriamanitra rehetra fa sitrak'Andriamanitra ny tany fiainana, fa Jesosy Kristy Tompo dia tonga teto ambonin'ny tany mba hanome fiainana ho antsika ary hanome antsika be dia be. Fitahiana faharoa, hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiompinao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondra-manosonao. Hotahina ny ateraky ny kibonao, ny zanakao sy ny taranakao rehetra. Abrahama dia nakatoan'Andriamanitra. Abrahama dia voalaza fa tena hoe nanaiky ka hatramin'izay zavatra tsy foiny aza nomena n'Andriamanitra dia ny zanany malalany zany. Ka hoy Andriamanitra, satria nanao izany ianao dia voatahatra any ny tarana. Notahin'Andriamanitra ny nateraky ny kibonao. Hotahin'Andriamanitra izay zavatra avy aminao na ny hevitra ao zany ny projenao rehetra, hotahin'Andriamanitra izany. Fa tsy amin'ny herina ny ezaka ingeny no fahombiazana fa amin'ny fitahin'Andriamanitra. Izay olona voatan'Andriamanitra ihany no mahita fa samy hafana, satria ny teniny dia miteny manao hoe avako ny manompo sy ny tsy manompo. Ka aoka ianao akatoa ny tenin'Andriamanitra mba hahafahanao misitraka n'izany teny fampanantenana izany, fa ho anao sy ny zanakao ny teny fampanantenan'Andriamanitra. Io tsy vitan'ny deklarena fotsiny. Fitahiana fahaefatra, hotahina ny arinao sy ny vilia fanaova-mofonao. Halleluja. Hotahina ny arinao izay fidiram-bolanao rehetra, hotahin'Andriamanitra izany. Ianao tsy mila misy hoe fotsiny ity taona ity dia ho taona fisondrotan-karama ho ahy. Raha misondrotra ny karama, misondrotra ihany koa ny vidim-piainana dia eo ihany. Fa Andriamanitra mihitsy no hanome torohevitra anao hoe ato indray ny lalana hitondrananao. Ianao tsy vitany mideklare fotsiny ity taona ity dia fotoanan'ny mariaziko. Kanefa tsika mbola tsy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny momba ny mariazy dia avy amin'Andriamanitra. Tsisy maharatsy an'izany, sitrak'Andriamanitra izany. Fa kosa misy prinsipin'Andriamanitra tsy maintsy arahana. Fa raha miaina ao anatin'ny fitsangajangana, miaina ao anatin'ny fangalana-badin'olona, dia ahoana moa ny mbola ahafahana manantena fa ho taona ny mariazinao tokoa ity taona ity. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapony ihany no ahitany izany fitahiana izany, ka lasa manaonao foana tsika avy eo satria mandeha ny fotoana efa nideklareko tamin'ny bilanko tany am-boalohany tany fa amin'ity fotoana ity ny anaovana ny mariaziko, dia lasa mandeha amin'ny sitrapontsika fa tsy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Ka aoka hakatoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika raha te hisitraka izay zavatra efa nomeny. Fa ny devoly dia tsy avy raha tsy andrava, angalatra ny fitahiana ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Amin'izao moa dia tsy azo hodiana tsy hita fa misy tokoa ny olona mampiasa ny tenin'Andriamanitra ho antombontsoa ny tenany fotsiny, ka lasa matahotra ny zanak'Andriamanitra na dia hoe hangataka zavatra mitompo aza, fa njao sao dia hoe variana hangataka zavatra ny tany. Ka angalarin'ny devoly amin'izay ny fitahiana tokony ho antsika. Tena hoe sokafo ny sainao tenin'Andriamanitra io, sitrak'Andriamanitra ny hitahanao, sitrak'Andriamanitra ny hanampy ny fiainanao, ary raha tahina ianao dia fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Amen. Abrahama dia anisan'ny lehilahy voatan'Andriamanitra satria nakatoa ny tenin'Andriamanitra izy, ary toy izany koa i Davida. Nakatoa ny tenin'Andriamanitra. Saintsainy mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy halam-bavana ho izy ity boky ny lalàna ity. Halleluja.
Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no lakile mampisokatra ny lanitra. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Ny lakile faharoa, teboka faharoa zany hoe afahantsika misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia aoka isika azoto hiasa. Fa tsy natokana ho an'ny olona kamo ny fitahian'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy miara-miasa amin'ny olona kamo, fa ny olona kamo dia miara-miasa amin'ny fahavalo. Fa raha namorona ny olon'Andriamanitra tany ambolohan'ny tany, namorona ny Adama dia hikarakara ny saedena no namorona n'Andriamanitra azy. Efa hiasa izany. Fa ny akamoana dia mahatonga ny olona anankiray tsy afaka misitraka ny fitahiana izay omen'Andriamanitra azy. Misy tantara anankiray ao amin'ny boky ny ohabolanao, ny teny ny mpanoratra amin'ny boky ny ohabolana hoe nandalo ny sahan'ny olona kamo izy fa feno vatovato sy sampy zany. Ka zany hoe na ny vokatra izay tokony ho azony aza tsy azony satria kamo izy. Kamo izy miasa. Ary ny kamo dia ny akamoana no miteraka ny fahotana maro isan-karazany. Ny olona kamo tsy maintsy miaina ao anatin'ny kilaingalainga, fitapitaka, fimandrim-pandriana ny hafa, satria kamo be tenda hoy ny fitenenana. Ka Andriamanitra dia tsy mila zanaka kamo, fa aoka ianao hiasa, aoka ianao azoto hiasa, aoka ianao hanana fototr'asa mba ahafahan'Andriamanitra mametraka ny fitahiana amin'izany asanao izany. Fa ny bénédiction zay voalaza ato anatin'ny Deutéronomie ihany koa, Deutéronomie 9:9 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe hotahina anandratra ny firenena masina ho azy ao Jehova arak'izay neneniny taminao, ary hitandra ny didin'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka andeha amin'ny lalany. 9:9 andidy ny fitahiny ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao. Halleluja. Apetraka Andriamanitra eo amin'ny asanao ny fitahiana izay omenanao. Ka raha tsy miasa ary ianao dia inona no tahian'Andriamanitra? Fa Andriamanitra dia Andriamanitra fampitomboana, Dieu de la multiplication. Ka izay anananao ihany no ampitomboany. Ka aoka tsika hanana asa ary hanaja ny asa tsika tsirairay avy. Raha miteny ianao mametraka promesse na koa hoe déclaration, ity taona ity dia ahita fitiam-pampiasa aho, ahita fisondrotan-karama aho, hisondrotra amin'ny asako aho. Kanefa ny tsika tsy manaja ny prinsipan'Andriamanitra izay miteny manao hoe manaja ny mpampiasa anao. Raha manomboka amin'ny 7 ny asa, amin'ny 7 ianao vao tonga. Raha iran'ny patronao ianao mononmonona na manao asa zara fa vita, dia nefa tsika mivavaka hoe mba ahita fitiam-pampiasa, mba ahita fisondrotan-karama, kanefa tsy manaja ny tenin'Andriamanitra momba an'izay fomba fiasana izay. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia miteny any amin'ny boky ny ohabolana 18 nefa hoe ny manao asa tsy fahozia izy dia namany mpanimba. Donc evaka itsika izay teny izay ohabolana 18:9. Amin'ny anaran'i Jesosy ny raha mamaky ny teny, ary izay malaina amin'ny asany dia rahalany mpanimba. Ka raha manao asa tsy anao filazan'izany asa zara fa vita, dia manimba ilay asa, dia aza manantena mihitsy na dia mivavaka mandra-parain'ny ny andro aza, na manao fivadikanina aza fa hoe ahita fitiam-pampiasa na koa hoe ahita fisondrotan-karama, kanefa ianao aza kamo, zara manao asa zara fa vita. Fa avelao Andriamanitra ahita ny soa vitanao dia hikasika an'ireo mpampiasanao, fa ho azonao izany. Halleluja. Andriamanitra dia nitahy ireo zanak'Israely raha niala tamin'ny tany Egypte izy ireo, satria niasa mafy anatin'ny 700 taona izy. Niasa fanandevozana, tsy mandray karamange zany, na dia mandray raha zara fa hoe mandray sakafo fotsiny angambany. Kanefa rehefa niala tamin'ny tany Egypte izy ireo dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nifoanany ny Egyptiana satria Andriamanitra nandony karamany. Andriamanitra nandony karamany. Ka oka ianao na dia ratsy fanahaza amin'ny patron mpampiasa anao, aza mijery azy fa mijerevan'Andriamanitra, ataovan'Andriamanitra ny asa ataonao. Fa izay malaina amin'ny asany dia rahalany mpanimba.
mahazo to fa aza malaina. Aoka tsika azoto hiasa. Tena hoe prinsipan'Andriamanitra ny miasa fa n'Andriamanitra nge niasa e. Nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Zany hoe niasa aloha zany izy. Ary rehefa niran'Andriamanitra ireo zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana dia hoy izy hoe hoentiko any amin'ny tanàna tondra dronono sy tantely ianareo. Tsika angamba mahita ao anaty Baiboly fa tsy nisy renirano tantely ny any na koa rano tonga dia ronono fotsiny dia tovozina. Fa rano tondra dronono. Tena Andriamanitra hoe tondra dronono sy tantely. Mba hahitana ronono dia mila miopy aloha. Mila miopy aloha zany hoe mila miasa zany. Hoentina ny ondry sy ny osy andeha akana vilona. Ary ny tantely koa dia toy izany mila miopy tantely aloha vao hita tantely. Ilain'Andriamanitra izy ireo miasa. Fa tsy tonga dia misy zavatra vonona be tany hoe rehefa tonga tany izy ireo tonga dia io misy renirano dia raha tovosina tonga dia tantely no mivoaka tao. Tovosina tonga dia ronono no mivoaka tao. Ilain'Andriamanitra miasa itsika. Ka aoka ianao mba hiasa. Aoka ianao azoto hiasa. Ny asa rehetra izay ampanaovin'Andriamanitra anao dia mahasoa anao izany. Halleluia. Tsy vitan'ny souhait fotsiny hoe ary tsy vitan'ny déclaration fotsiny. Toy izany ianao raha miteny hoe mba amin'ity taona ity dia ahomby amin'ny fianarana eny ara ho asa mianara lesona ihany koa. Mianara lesona. Dia Andriamanitra ny ampiratra ny sainao. Ataovy aloha ny anjaranao dia ataon'Andriamanitra ihany koa ny anjarany dia ahomby tokoa ianao amin'ity taona ity. Tena ho taona fahombiazana anao tokoa ity taona ity ary ho taona miavaka tokoa. Halleluia. Ny teboka fahatelo dia aoka isika anana fo ho mpamafy. Manome. Ny manome ihany koa dia prinsipan'Andriamanitra. Ny manome dia toetra n'Andriamanitra. Ka aoka mba hananatsika zany mba ahafahatsika mikasika amin'ny fon'Andriamanitra mba handrotsahany ny fitahinana manana ambiampy amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary izay afafinao ihany no hojinjainao. Ka raha mazoto mamafy ianao dia mazoto hijinja ihany koa. Na dia mafy an-dranomaso aza. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny izay mamafy an-dranomaso no hijinja ampifaliana. Mamafy amin'ny asan'Andriamanitra. Raha miteny momba an'ireo zanak'Israely ireo tsika. Rehefa nahazo ny fotodrafitrasa anaovana ny tabernakely izy ireo. Andriamanitra koa tsy nanomeny Mosesy hoe ity ara ny fitaovana hoentina hanamboarana ny tabernakely fa ny zanak'Israely no nirahany mba hanatitra fanomezana hanaovana izany tabernakely izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa nitohanana fotsiny izy ireo hoe oka zay fa betsaka loatra ny fitaovana nentinareo. Ireo angeka olona vao mivoaka avy andevo e. Ireo aneka nandevozina tany amin'ny tany Ezipta anatin'ny fotoana maro e. Fa fantany fa prinsipan'Andriamanitra ny manome. Fantany fa raha te hikasika amin'ny fon'Andriamanitra izy dia mila manome. Mila manome. Ka aoka ianao mpamafy azoto amafy. Raha tianao tena hoe hisitraka izany hoe fitahinan'Andriamanitra zany atao vitan'Andriamanitra fa raha tahiny ianao dia fitahina ho an'ny hafa ihany koa. Ato amin'ny ohabolana toko fahatelo dia ny 9:7. Mivako ty izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mankalazà an Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloam-bokatrao rehetra. Ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary hihoatra ny ranom-boaloboka amin'ny vata fanatazanao. Aoka ianao hazoto hanompo an'Andriamanitra amin'izay rehetra nananao. Hamafy amin'ny asan'Andriamanitra ary hamafy ihany koa amin'ny fanomezana ny malahelo. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa ny manome ny malahelo dia mampindrana an'Andriamanitra. Ary mbola mafisin'i Jesosy Kristy tompo any amin'ny Matthieu 40:42 hoe na dia rano ray vera hozy izy dia tsy ho foana izany. Ary mbola miteny koa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Malakia hoe izaho toetrany amin'izany aho. Ka aoka ianao tsy hoendy mihoatra an'Andriamanitra ka hiteny tsy ilaina izany. Fa Andriamanitra mihitsy ange no miteny izany ilaina zany. Tena ilainao izany. Fa raha voatahy ianao dia ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Ka aoka angatao amin'ny tompo mihitsy hanana fo manome. Hanana fo mizara. Esory ny fitiavan-tena.
fa ilain'Andriamanitra ny kristianina ho fitahiana ho an'ny hafa mba ho tena lumière ho fahazavana mampiavaka isa tontolo izao. Halleluja. Fa mialohan'izany rehetra zany ka tsaho aloha ny fanjakany. Tsy adino mihitsy no miteny an'izany. Ka tsaho aloha ny fanjakany. Aoka ianao tonga ho sanaka ary raha sanaka ianao dia piray lova amin'i Jesosy Kristy tompo ary misitraka izany rehetra izany. Fa ho ny tenin'Andriamanitra hoe tonga Jesosy mba hanome fiainana be dia be. Ka dia ety tany ianao dia efa misitraka an'izany ka hatrany an-danitra any. Halleluja. Ho taona zina ho anao tokoa ity taona ity. Ho taona fahombiazana ho anao tokoa ity taona ity raha makatao ny tenin'Andriamanitra ianao. Betsaka ny prinsipan'Andriamanitra fa ireo anankitelo ireo aloha zany no jerentsika androany. Ireo anankitelo ireo dia ny fankatoavana ny teny, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fahazotoana miasa ary ny fananana fo mamafy. Fa raha ireo no akatoavinao dia ho hitanao tokoa fa ho anisan'ny olona ampiasain'Andriamanitra hampandroso ny fanjakana ety ambonin'ny tany ianao. Ka dia voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Halleluja. Ho taona fahombiazana ho anao tokoa ity taona ity. Apindrana firenena maro ianao fatsindrana. Ho lohany ianao fa tsy ho rambony. Atahian'Andriamanitra ny asan'ny tananao rehetra. Ho taona fahombiazana ho anao ity taona ity. Omen'Andriamanitra anao izay rehetra sitraky ny fonao raha toka fantany fa mahasoanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy vitany fideklarena ihany fa arahoasa. 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 Tsy vitany fanaovana menina aleloia ihany fa arahoasa. Amin'ny anara maherin'i Jesosy ny anaovana izany. Fa afaka izany ho anao. Mahereza fa ho mombanao an'iny tompo. Amen. It's